Manatra ny arabary tokolasy tokovavy ankafaliana indray no iarahana aminao ty takariva ity ary dia manasanao mpanajana indray izay tsy saraka fahita lavitra ma TV manomboka amin'izao alatsinainy fiandohan'ny herinandro izao isany hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny asa sosialy tanterahan'ny fiadidinan'ny repoblika zany marimarina kokoa ny fandraisana tanana zany sy ny fanampiana ireo tsy salama tanterahan'ny Ramatoa Vangrajonary Mampianina izay iarahany amikoa zany amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Erajonary Mampianina hoentina amintsika amin'ity androandroany an'ity ihany koa ny akon'ny raharaha mafapana tao Tomasina tao zany ny toyany ny raharaha fakana-keriny hoentina amintsika ny andinidin'izay ny sehatra sosialy sy ny toe-karena nazahoana akom-baovao ihany koa ka dia hoentina amintsika. Nitondra ny fahitany ny tranga tao an-tanànan'ny fiarahamonina ny solombavambahoaka voafidy tao Ikongo Andriamatoa Razafy Androfa Brunel nambaran'ity farany moa fa mariky ny tsy fitovin-kevitra ny zava-misy tao amin'izany tanàna izany arahantsika ny fanampanazavana. Nahazo vahana tato anatin'ny herinandro maro ny fisiana fifandirana eo amin'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny prime ministre. Tsy fifanarahana sy tsy fifampitokisana izay nibaribary nandritra ny lanonana izay nitanterahana tamin'ny farafangana. Tsy mipetraka tamin'ny seza voatokana ho azy ny filoham-pirenena ary lasan'ny prime ministre ny nandray izany. Tsy fifankazahoana izay nambaran'ny solombavambahoaka ny Kongo Andriamatoa Razafy Androfa Brunel izay mitarika fahavoazana trano ho an'ny firenena. Raha ohatra ka hoe mitombona izany resaka izany hoe tsy dia mifanaraka ary tsy dia tsara ny fifandraisana eo amin'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre dia voamay eo ampampana ny fahavoazan'ny firenena. Niara-niasa ramory zareo tao anatin'izay vanim-potoana lavalava izay tsy hita hoe makaiza ary tsy mahafa-po ny vokatra tsy lavorary izay programa apetraka indrindra vao hoe tsy hifanaraka sy ny sisa. Eo ambonin'izany nefa dia tsy mahagaganay ny zavatra ohatran'izany satria raha voaorina hoa eo ambonina kajikajy na rafitra arak'izay paipaika tiany hitondrana azy le fitondrana fa tsy le tena toe-tsainy lalam-panorenana mihitsy ny anorenana an'le izy dia tsy ho maro toerana foana io satria matoa le olona miditra ao anatin'le zavatra fantany tsara hoe tsy zay ny tena toe-tsainy le lalàna fa manana ny kajikajiny koa izy ary manana ny zavatra etiretinao atao matoa izy miditra na misavanturie ozy ny vazaha manaraka ary indrindrindrindra miombona amin'izay tsy fanajana ny lalàna zay ka za tsy gaga amin'izany tsy gaga amin'izany efa ny mampalahelo dia hoe ny fiainam-bahoaka mikorosofahana le firenena tsy mandroso ny vahiny mitavana loharan'ny olona daholo zay tiana loharina alangalariny sy alainy daholo zay tiana alaina. Manoloana ny fisiana tsy fifankazahoana eo amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre io ny solombavambahoaka mapara Razafy Androfa Brunel izay nanamafy hatrany fa ny fanaran-dalàna no vahaolana nitaiky ihany koa ny andraisan'ny filoham-pirenena andraikitra ny solombavambahoaka Razafy Androfa Brunel. Ny filoham-pirenena no mampifidiana ary voafidim-bahoaka dikany mitambesatra amin'ny daholo izay vesatra sy ny etaeta ny malagasy tsy tanteraka izay ka zay olona tendrena na olona apetraka tsy mitovy mihitsy andraikitra sy vesatra aminy ka aminay dia tokony hoe andray fepetra ny filohan'ny repoblika hoe manilika an'izay olona tsy vonona hiara-iasa aminy anatanteraka an'izay etaetam-bahoaka izay sy ny zavatra rehetra izay nampanantenainy izay mbola tsy vita mandraky ty ny androany. Raha ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena misy hatrany fampiresana eo amin'ny sany solombavambahoaka eny fa na ny solombavambahoaka avy amin'ny eri-politika samihafa aza dia efa mahatsapa ny fijaliam-bahoaka.